vous avez rencontré l'attorney général Karim Deves, que vous avez parlé d'extradition de l'homme d'affaires avant ce moment. Oui, effectivement, on en a parlé et on en a discuté en disant que pour Madagascar, l'extradition a été demandée au cas où Maurice ne retenait pas l'homme d'affaires dans ce pays. Si donc Maurice n'avait plus d'enquête à faire contre Mamravatmang, si Maurice voulait le faire sortir de Maurice, si les procédures mauriciennes auraient été épuisées, nous demandons à ce que l'homme d'affaires soit envoyé à Madagascar, mais pas dans un autre pays. Également, quand Maurice aura fini les procédures judiciaires avec l'homme d'affaires, nous voudrons également l'avoir à Madagascar pour qu'il puisse être entendu auprès de la justice ou être présenté devant la justice malgache si ces condamnations n'interviendraient pas avant. Si les condamnations malgaches interviendraient avant que les juridictions mauriciennes auraient fini leur procédure, nous pourrons également demander une extradition après condamnation, mais toujours en respectant le fait que Maurice a aussi des procédures en cours. Orkla, azafady aloha e, azafady. Tena reraka mihitsy manintsika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay, ohatra mbola tsy tsapanay mihitsy a. Teria, taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha e. Ha? Nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vila ara-pitso? Valio aloha. Raha tsy inonako. Ay, hitanao zany, ianao ihany tena valy azy. Ry namako, ny tranom-pody no vitany vava, fanovana kosa. Antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavao zany zao a. Andao mba hanavao toe-tsaina e. Namaraina na atoandro na hariva. Top radio foana. Enery zoma fahinana ny volana febroary taona 2024 manaty ny araba tompoko vavy makasitraka tompoko lahy amin'ny fiarahana amin'ity maraina ity. Rehefa zoma toy izao moa fanao fotoana eto foantsika manao karazana famakafakana, mety maingy amin'ny zavatra misy, mety manao jeritodika ihany koa, ary mba mitsinjo ny hoavy zany amin'ny hoe misotra makasitsika io dia mbola ao anatin'ny tanteraka moa tsy hoe mbola fa tena ao anatin'izay le atao hoe processus ny resaka concertation izay dia ho resantsika bebe kokoa zay. Miaraka eto toy ny mazatra rehefa zoma toy izao andreo bato Constant Ravelson tolorana ny arabe izy amin'ity maraina ity faribana miaraka aminay itoky Rafaly Manana. Manao tanjoroka tsy amin'ny lafiny teknika i Thierry miaraka amin'ny samy mary taina kely ihany koa mba ahafahanao mandray tsara ny fandarantsika na eto toerana ianao na any ampitan-dranomasina any. Dia mbola makahery hatrany moa zany reo ataontsika hoe mandalo fotoatsarotra amin'izao fotoan'izao ny mpiarapelona na ny vokatry ny loza voajanahary zany, ny fiakaran'ny rano, fahasombana fananana, dia ihany koa ny zavatra samihafa mety antony ara-pitsarana ohatra tony mitranga etsy manodidina ambojana aketsy ny lafin-javatra hafa mety lafina ara-pahasalamana dia tsy andrelitsika fa hanomboka avy hatrany. Somary nanaitra aloha Constant Ravelson ary mampieritseritra fatratra mihitsy satria tetsy an-daniny dia misy loharanom-baovao avy any ivelany zany milaza fa tsy hamela amin'izao fa hiverina mikery amin'ireo tany afrikanina vitsivitsy izay nanotritra lalan-tsotra vaovao ny amin'ny hoe hijoro hanana azon-damosina, hanana ny fahaleovan-tenany tsy ho alokalofan'ny hafa indrindra fa ny frantsay zany dia hoe hiverina mikery raha loramboary hoe sy tena mamakafaka an'izany mihitsy dia tetsikilany ihany koa
dia nisy le famonoana moa zany tena marina kokoa ny zanaka lany filoha libianina teo aloha araka Kadhafi zany zay isan'ny atao hoe mpanao politika mihevitra mba hiverina tsy hiverina zany hitatana ny firenena satria ho candidat amin'izany fifidianana filoham-pirenena any a Libye zany dia nisy namono tamin'ity herinandro ity raha jerena amin'ny ankapobeny zay Constant Revelson misy tsy afaka mandomandimana aretana tena ianao teo ny teny hoe atoy ny mahazatra fa ohatran'ny alatsika tsy handeha amin'ny mahazatra mihitsy tsy handeha routine tsika zao manko manampy an'izay akaiky zao ny fanafian-dapa natao 2009 7 février nahafaty olona ny nahafatesany général Ratsimandrava raha kapoka zay rehetrarehetra zay de zao tsy mety foana ho an-tsaina mihitsy fa zaza navelan'ny Sarkozy Leandre Rajoelina zay tsy mety foana ho an-tsaina mihitsy ka ireo mamono reo ary mandrava sy mamotika firenena mihitsy rehefa tsy azony Libye zany ohatra zany hoe atraty amin'ny taranaka génération hafa nge zao i Salif al-Islam Kadhafi fa génération hafa io zao fa riatany fongorona hatrany tsy avelany mihitsy hoe iny zany zao mbotra nisy hirikirika kely hoe na tamin'ny andro ndray mbola teo ary izy ohatran'ny hoe somary nanalaladalaka zay tamin'ny fitondrana fa riatany ary Libye zao potika tsy hita ho firenena mihitsy ary tsy vo Libye Somalie taloha Syrie mandrak'izao Syrie Irak mandrak'izao de Iran ndray tataovin'io ka io mandeha itsika falifaly mialatsiny amintsika mpiaino mpiteny eto sy amintsika le mahitahita resaka ampiresadresaka any amin'ny misy atsika rehetrany tanisanisa ny frantsay ny hery vahiny ny anina ny any manapoiza ady tsika re olona manapoiza ady tsika efa hitatsika sady zao ny ataky fa naniko atao teny frantsay mahazo an'ity fitondrana vaovao eto amintsika eto ty tsy miafinafina tsony tonga de akariary tonga de manomtonona sy tena mamely famelezana ka so tsika tsy manapoady so everitsika hoe efa manao ny mety efa miasa mafy efa miasa tsara sanatria efa miasa ohatry ny omby reto mpitondra tsika reto de hoe afapo am'izay le akilany misy akilany ao nialatsiny fanafanafana fovo manomboka fa fa ilainy zay amintsika am'resaka eto fa eto tsika ohatrany falifaly miresaka fotsiny le ampifandatsika mihitsy le satria ataontsika hoe mety sehatra raisam-pirenena no mety nysataratsika ny tafa tamin'ity androany ity fa miverina eto Madagasikara ary zay indrindra male satria araky ny resahanao teny misy foana ny mahita hirika ny hoditra akondro moa zany no mandeha de ampiasaiko eny ihany voambolana amin'ny teny frantsay ny détracteur koa zany de tsy mipetra fotsiny no manao atin'izany rehetrarehetra zany betsaka ny ambana ary zay le izy satria tsika ilena zao raha resaka gouvernement de mandeha moa zany faneho-kevitra ny amin'ny hoe ilainay io mahazorivo io sy ny sisa de satria tena ady le atrehana zany aloha combat mihitsy le efa nampiasan'le voambolana de tena mbola zay zany aloha no izy ary io tsy vita anakilemilemy satria tsy mora araka ny nambara teo ny fahavoazana ny fahapotehana amin'ny lafiny maro na sosialy na toe-karena na fiarahamonina politika sy ny sisa le republika mihitsy maty asiny tao anatin'izany rehetrarehetra zany tiako lazaina amin'reto zao nakana ohatra ny Libye Somalie Syrie sy ny sisa teo nka de le haindehibe ny le firenena mihitsy ny mpanao politika eto amintsika ary tsy saikitsika menakavy de loam-bazaha nitondrantsika ny resaka politika raha vao miakatrakatra kely ny adihevitra de le hoe intérêt supérieur de la nation adika atsika hoe ny tombontsoa ambony ny firenena ohatrany hoe efa misy soa zany atao amin'ny firenentsika de mba asiana tombony kely fotsiny fa tsy hany mihitsy ty fa le haindehibe ny le firenentsika mihitsy le haindehibe ny firenentsika mihitsy ny ty tandodomindosy ty
eo ny adihevitra ka zay ny adihevitra tokony hoe tsika am'le hoe repoblika ya miorona am'le hoe repoblika ary tsy miara lavitra an'izay tsika ao anatin'ilay resaka ny faneho-kevitry ny na ny vahiny na ny mpiantso teto tamin'ity herinahitra io de efa manomboka mandeha zay adihevitra zay Constant Revelson satria raha ny vahiny maly zao malagasy mila rafinahitra ny ampitan-dranomasina dia nanana ny heviny izy ary mahita fa hoe verimberina teo am'le voambolana centralisme de misy resaka hoe décentralisation de hoe tokony maingan'ny fotony de mikasika an'le hoe resaka suffrage universel sy ny tsisa fa efa manomboka hitahita ihany zany ny olona hoe raha ny faneho-kevitra eo zary mino fa ho adihevitra be mihitsy io rehefa ary tokony atomboka zao ary ny adihevitra efa tsy andry mihitsy le hoe fivoriana anaty trano na anaty efitrano ao anatin'lay les concertation satria ny antonantony de hoe ahoana tokoa moa ny heverana an'le hoe décentralisation ty manao hoe fifidianana nefa raha vao mandeha nge le décentralisation raha tena hanao ianao a mipetraka ny adihevitra ny président ny république ave maly mipetraka teto le izy ohatra ny tsy te amerina an'le izy ny président ny république ave a fidin'ny isatsangan'olona rehetrarehetra ohatry ny hatram'izay sa fidin'ny avy amin'ny faritra avy amin'ny région zany adihevitra lehibe zany raha tena hoe firenena hafa mihitsy amin'ny fipetrana zany adihevitra mipetraka mihitsy zany président le région miombona ave tsika tsy hainao hoe États-Unis de Madagascar fa Régions Unies de Madagascar de mipetraka ny resaka hoe solo-tenan'ny faritra ave no hifidy président ny république fantaninany any apetrako tsy miaro hevitra eto aloha androana zany hoe misy dikany ve ty le mezakazaka hoe atao fifidianana le amboamboary eo ny lalam-pifidianana atao fifidianana za candidat raha manao raha anina de za tsy anao ohatry zany ve no hofipetrany tonga de alao ndray sarety ny tarika any omby raha izay nanaovantsika azy satria tao anatin'izay totsika hoe fotoana roapolo taona mahery nresahana ty décentralisation ty eo zay fa eo koa rehefa resaka fifidianana de hoe maninona ny misy fiheverana fa analamanga dia vakina karatra sy atsinanana ny tena mamaritra eo zany lisy hoe inona marina zany le hoe ny olona ve sa ny aren'le faritra ve sa ny inona n'le izy fa eo zany satria misy candidat hoe amreo eo moa zany amin'ny lafiny statistique aloha saingisika fa le faritra hafa zany ao anatin'le izy ny teny heverana ty resaka hoe décentralisation ty mila misokatra kely ihany matsy ny adihevitra manoloana zay Constant Revelson zay ino olo hoe lafy kevitra anankiray zao zay tena mendrika rariny mihitsy raha hisy adihevitra any amin'ny fikonan-doam-pirenena dian'izao de tena tokony hojerena inona aby ny lafiny hitarihana ny adihevitra momba an'iny any amin'ny fikonan-doam-pirenena any no miperaka ndray ny adihevitra aperaky ny avaty atapony le mijery ivelany sy ny mijery ny ametrahan'ny sezany fotsiny de hoe état fédéral ve province autonome ve inona ve zany nge mbola hafa mihitsy nge zany fa ahoana ny hieverantsika le zany le tena hoe fahefan'ny faritra za zao malala namana ny azy tonga de etiny mihitsy hoe état régional zany zao nitondrany azy fanjakam-paritra mihitsy aloha hipetraka ny adihevitra aloha zay vao miadihevitra amin'ny anaran-javatra io raha ataotsika ary hoe ny faritra malagasy ka izany hosarotiny am'zany tsy maintsy ataonao amony kalika ny lasitra ny avany velany any ve izy io efa misy karazana katsikatsi mba ivavaolana hoe zany amin'ny lafindray anatin'le fiditsinjarana ara-bola ny fanapahan-kevitra hoe finavinainao efatra amby roapolo isanjato ohatra ny antetobolam-panjakana ny an'ny faritra hoe tsy mba ivalalana makany am'zany kosa hoe zany zao iny tsy maintsy mandeha miandalana iny ny ataoko hoe mandeha miandalana de zao na de tsika tsy miaingy amin'ny tsy misy tsy hoe de eto genesis fa itsika miaingy am'le hoe ny fanjakana foibea ny feny ny vola aman-karena sy ny oety manana rehetra mihitsy sy ny olona afaka miasa sy ny sisa hampandroso de sombony kely ny alefa ny any amin'ny faritra zavatra tokony ho any amin'ny faritra raha sotomony makaty
zay ny zavatra misy zao de eo zany le hoe ahoana ny zoratsika makany am'le tokony ho izy ary rariny rehefa manana fahefana hanapaka ny fampandrosoany ao aminy ny faritra satria rehefa tsy manana ny oetimanana an'izay ianao anarany fotsiny konge ahoana ny ataon'ny sasany zao tamin'ny resaka Ambatovia de nataony hoe tsy mahay mitatana an'io ny commune ka de sotomina makaty le vola ary taritasiny nao ty teny mita tamin'ny septambra taona 2024 nataon'ny secrétaire général ministère ny toekarena sy ny vola tamin'izany fotoana zany nampiantona an'izy fa le orinasa de mandrotsaka hatrany le tamberimbidy ao anatin'le kitapo iombonana zany kitapo be an'lizy fa reo commune zay atao hoe lalovany le tetikasa tokony hisitraka an'lizy de niantona teo ohatran'ny 8.9 milliards ariary zany zao io vola tokony hosotrahan'ireo commune ao anatin'ilay tetikasa Ambatovia io zay de ny fanjakana foibe ny lasa hoe miela lefa ty aminay projet anareo jerena raha mety zany hoe fanjakana foibe ndray zany malala kokoa ny zavatra tokony mety amin'ilay fokotanina mangaro posy zany raha ohatra pambabo mpangaro posy zay ny fitondran-drajoelona teo fa maninona raha ndefasanao zay manam-pahaizana isan-karazany hanampy azy ny commune sy ny sisa sy ny iny faritra iny maninona raha manao fifanekena mazava am'le région moa zany mbola tsy nitsangana ka tsy hitako manao fifanekena mazava amin'ny région zany ange fanao hoe ny fanjakana foibe misy fifanekena mazava amin'ny région mandritry ny 10 taona 10 taona sahala am'izany manana didy an'izao zao fanjakana foibe satria misy vola manambola ny anina ny région io moa de nisedra olana tamin'io na ren'le commune re any amin'ny trésor ny vola de na nifakana ny volan'ny commune lasa misy fahasarotana be tsaroko tsara ny fitaraina an'le be ny tanàna Ambatobe ny commune urbaine misy vola amina milliard ny vola ny any amin'ny trésor ary reo ataontsika hoe fournisseur sy ny sisa efa manana ordre de paiement zany ao anatin'lizy de tonga any amin'ny trésor de tsy mbola afaka aloha io satria mbola tsy prioritaire ohatrotra zany zao le zavatra nisy tamin'ny fitondrana teo aloha daholo zany zavatra sationa fotsiny am'le ilazana an'le hoe tokony ho ady hevitra mihitsy ary anatin'ny fikaonandoam-pirenena no isan'ny amaritra ny ahoana ny fomba sady tafiditra ao anatiny fomba ifampitondrana daholo zany rehetrarehetra zany ary tokony hoe hamefy ihany keo am'le arposy le resahana teo zay ataony aty amin'ny fobe amin'ny zavatra rehetra zay mba mety tombotsoa amin'ny faritra zany tombotsoa amin'ny faritra ino moa zany zavatra tokony sitrahan'ny faritra mba ahafahany mihevitra nisy manatateraka ny atao asa fampandrosoana zay zany zay vaovao faritra ny lalàna raha teo moa zany am'le 2014-020 ao anatin'le hoe momba ny vondromboaka paritra itsinjara-pahefana amin'ny ankapobeny satria voasorosoritra amin'ny ankapobeny any andraikitiza fa misoratra fa fanataterahana zany de mbola zay le ady hevitra be am'izao fotoana zao ary mahatonga ny sasany alaim-pana hoe andao tsika hivadika anao zavatra fa ity ohatrany tsy nahita-boka mihitsy nyty décentralisation nyresahany ity zany tonga le mahatonga an'izy hoe ohatra ny resahana nrehetreny efa 2004 zany zao nanomboka ny tena nresahana be an'ity décentralisation ity tsika zao 2026 efa 20 taona zany lizy zao tena de misy mihevitra ohatra ny tsisy résultat mihitsy rehefa anao diagnostic sy ny tsisa fa alao mivadika de zay mahatonga le hoe andao anao fédéralisme anao inona autonome samy hafa sy ny tsisa sy ny tsisa lasany am'le teny-bazaha le isma sy ny karazany lasitra avandro velany any no tonga ao an-tsain'ny olona satria le iainany eto atorana vilitsahona malazatsinana de zay le hoe tsika manokady ny olona aloha tsy maintsy tsipihana mazava ihany constant révélation zao de misy mihevitra hoe fa nareo moa zany zao manesika inona miazaka manesika tiano tenenina hoe nareo ve zany zao tsika eto le resahana io misy olona mety andray hoe fa nareo ve zany mironakohany amin'inona décentralisation nareo sa état régional nareo sa fédéralisme nareo sa province autonome zay mbola io zay le izy zay tompoko aloha de mbola miezaka manazava mitondra ao anatin'le hoe inona ny zava-misy de ahoana mifandehany ao anatin'le zavatra mitranga satria ny vahiny zay hoentiny eto ihany koa amin'ny fotoana de satria reny le mpivoiny fédéralisme sy ny samy hafa reny de zahana mba ho avy eto hoe inona marina zany ny fieveriny an'le sao de mitovy ihany fa mba ty ampiasan'le voambolana fotsiny izy sao de mitovy amin'ny efa misy ihany fa fanatsarana no atao sy ny sisa fa tsara tsopihana ihany zay de tiany aloha fa ny tsika de le hoe république de averina am'izay le hoe ma république zay daholo ny zavatra rehetra de ahoana eka io indrindratsika raha manany ty ny zavatra misy moa am'izao fotoana zao de le hoe
efa iresaka fifidianana sa iresaka zay ko mantsy no zavatra somary nibahana zany tatoato ary fandroritana mihitsy ifamaliana hoe tsy tokony mbola fifidianana nyresaka fa andony mifototra ty amin'le zavatra ty de eo moa zany hoe ka didiny tokony efa miomana ho am'zany samy manetsiketsika amin'ny olony sy ny tsisy ifidy ina ile mpikarakara ny fifidianana koa nge zao mbola adihevitra efatra amin'ny telo amby roapolo sy roa arivo angeny efa adihevitra lehibe mihitsy ny fikarakarana ny fifidianana ny mampisy adihevitra mantsy ny raha azoko tsara ny fanamarian'ny olona de hoe ny fitondrana misy am'izao fotoana zao dia namahatra fa ho tanterahana oharin'ny resaka milalam-panorenana fifidianana filohan'ny repoblika de ny adihevitra apetraky ny olona zany hoe fa iza no milaza fa ao anatin'ny fikaonandom-pirenena dia maharitra an'izay tsy fifidianana filohan'ny repoblika no atao miloha fa fifidianana hafa eo zany no mahatonga ny farany tsisa nge zany de misy filohan'ny repoblika aloha tsy aloha fiafarany eo iny aloha fa tsy hoe voavita ny lalam-panorenana any am'zany nge vao tena mety isy zany hoe teteza mity satria ny lalam-panorenana vaovao a misy an'izao foana hatrany misy an'le hoe teny mbazany raiky moa le izy fa misy an'le hoe fepetra tetezamita disposition finale transitoire ao zany vao misy hoe zao volana ny anaovana nyzao fifidianana na sarahatrany amin'ny fokotany sisa de zay satria tsy avy de milatsaka avy any an-danitra ao akory le endrika fitondrana vaovao raha ohatra hoe repoblika fahadimy zany de hanany vao misy zany resaka teteza mihitsy zany fa zany hoe anelan'elan'le hoe lalam-panorenana sy fifidianana filoha-pirenena mbola mety misy zavatra maro no mitranga sy miseho ary tanterahana ho anelan'elan'izay fa fiafarany aloha de sy maintsy isy le fifidianana filohan'ny repoblika sy izy hoe endrikendrika isehony zany fifidianana zany mbola ihany daolo ny amarita anazy hoe tony le fanotrangana atao teo hoe fidiana amin'ny vantana sa fidiana amin'iza de mba ok'izay reto mendimendy hoe zaho candidat raha tsy candidat raha anina de zay politika mandeha aloha anatin'le tonga de aty amin'ny fikaonandom-pirenena zay tia ny Madagasikara sy zay tia repoblika rehetra atytsika miresaka na ataon'ny Rajoelina fitondran'Andriamanjaka teto ary nampiliban-dra Vatomanga izy tam'izay niaraka tamin'tsay Kristian izy nanatanteraka an'izay zay zavatra nisy de hanovan'izay ny ataotsika de hanao nareo sa tsy hanao sa nareo mbola manimanina ny hoe zay efa nahita tsirony an'izany hoe président ny repoblika ka de tsy maintsy ty ihany ny atao aloha zao lasa tonga saina hoe ny an'olona hoa efa misy fepetra ary tamin'ny anina ao mialatsiny ary mpieno fa za zany tena ohatran'ny mpianatra tsy de mahafatrapolo loatra fa ohatran'ny tsy voavakiko zany to ohatran'ny nisy an'izany hony tamin'ny inona ty feu de route tondrozotra le rahana tamin'reto vazaha mainty reto to ohatran'ny nisy an'izany hony hoe ny filoha zay hafa nanao filoha teto Madagasikara de zao no atao azy asa raha tena nisy an'izany na tsy les anciens présidents fa na nisy zay na tsy nisy de za mba maniry mihitsy raha editsika hevitra hoe atao ahoana zay olona efa nanao président ny repoblika misy ny an'olona hoe ataony sénateur ny asasany ataony conseil constitutionnel ohatrany ny orkely any amin'ny fampivahana pirenena sy ny sisa ataony any am'izany président ny am'izay tsy misary adala manitikitika an'izay mandimby fitondrana eo fa mba manana ny andraikiny izy tsy voatery miady sy mamingana ny hafa io moa zany moa zavatra mbola ho adihevitra andeha dolo efa mandroso tsikelikely mandeha mankany amin'ny anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny ministera manokana misahana an'izy io moa zao mbola ao anatin'ny fametrapetrahan'ireo ratsa mangaiky sy olona ao anatin'izany dia fa isika mandroso tsy moramora iny ihany ao anatin'le izy hoe mba manokatra ny adihevitra ny am'izay hoe ahoana ny apety amin'le hoe isy ny fahamarina toerany mba tsy hiverimberina ok'izay ty le tsy manam-poady ty fa ny olona mamely ny olona ary tena mamono ary mamotika le firenena zay tsy ho voafehany potehany tanteraka
tsika mako zao efa mempotra sao de misy manao indray zay tsika Madagasikara kely ty ve fa tsy tonga ho azy satria voatsela koa taty amin'ny faridranomasina aty amin'ny canal de Mozambique ny Amerikanina sy ny Fazoi ny Frantsay de nanao fanazarantena niaraka tsy lavitra atsy rehefa miresaka canal de Mozambique tsika eto Krafalmana de misy an'ireo vondronosy malagasy ao anatin'izany faritra zany de eo zany tsika raha ny tena marina de tokony nanana ny teny resahantsika hoe manino ty manosiosiny satria misy faritra am'le hoe Madagasikara reo zany dia tokony nanana ny teny resahana fa mbola tsy hany moa zay fa verina le hoe tsy mahazo mandrimandry malonona le zava-misy fa ny olona nge de tonga amikery ary manao barofo mihitsy ao anatin'le izy ny arena ambany tany ilainy daholo asitika faingkely